Afaka isika isaotra an'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra raha io, saotranao zay no ny fitahina sy ny fanambinana ary ny fahagagana manokana zay nataonao tamin'ity fiangonana ankeny eny ity, na vita ny fankalazana ny 20 taonan'ny fiangonana izay zanam-piangonana voalohany tamin'izao fiangonana izao. Azo ambara hoe vavy matoy ihany. Ko dia miteranao zay mankalazanao satria ny hainy vavaka tokoa ianao raha ny vavaka izao fiangonana izao, ka nafanenana totosa izao fitaovam-bavaka izao eto amin'ity toerana Akorondrano Gymnase ity. Zava-dehibe tokoa tompo ny fotoananay androany satria raha nitrangan-javatra misy amin'ny firenena dia kely finoana ihany ny akamaroan'ny vahoaka ho tanteraka izany fotoam-pivavahana izany androany, kanefa dia miasa tokoa ianao tompo ary mihaino vavaka tokoa ianao, fa zay mangataka tokoa ianao no omena ary zay mandondona no ovoaina. Ko dia tonga eto izay nidera sy nankalaza sy mame voninahitra ny anaranao, nitondra ny fanatitra sy ny fahafolo-karena araka ny baikonao, ka raha izany mba hoanitra kasitrana amin'ny seza fiandriananao, ary dia hitanteraka amin'ny fiangonana rehetrany sy ny posiny tsiraray avy ny satokantrano izay nitondra izany fanatitra izany tokoa ny teny fikasanao manao hoe ovoako ny varavarany landra ka andritsako fitahina feny ampiampo anareo, asiko teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatrareo ka dia avanim-bo ny voalobokareo. Zany hoe zay ataonay rehetra dia avanim-bo tompo satria mahatoky ianao atrehanao zay, ka dia ataon'ny firenena hoe tany mahafinaritra sy sambatra. Tahionao ny voakanao zay tsy mba nalaka tolotra, fa apetraka ampelantananao ny fiainanay rehetra ny mombanay, indrindrandrindra fa ity fiangonana ankeneny ity zay natratra zao fa 20 taona izao koa tompo, dia ho ambininao amin'izay atao rehetra ny fiangonana tsiraray avy, ho ampitombonao zato avy eny koa zay lanin'izy ireo rehetra tamin'ny fanomanana sy fikarakarana izao fotoana izao. Fa raha tsy nisandrinao sy ny tananao mahery tompo no nitantana izao dia tsy notanteraka izany androany. Ko dia atolotra ianao nidera sy nihaja sy nivoninahitra mandrakizay ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty nilefona nitsangana araka ny soratra masina angoantany izany, ho azy ane nidera hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Halleluja, amen. Eny araka dia manatsantsika ary mba amonjy toerana. Voalohany indrindra dia fifaliana ho any miaraba ny fiangonana ankeny eny, na vita sy natotosa ny fikarakarara sy ny fanomanana ity fotoam-pivavahana androany ity ao anatin'ny fanamariana ny 20 taona izany fiangonana ankeny eny izany. Arabaintsika manokana izy ireo satria dia hita hoe efa vehivavy lehibe tokoa zany 20 taona izany, ary rariny tsy intsiny raha amin'izay 20 taona ny fiangonana izay na vita fanomanana sy fikarakarana ngeza be ohatran'izao eto amin'ity toerana tiako. Dia omentsika n'Andriamanitra ny voninahitra sy ny dera sy ny laza homandrakizay. Misy herin'Andriamanitra, tanan'Andriamanitra magaga tokoa amin'izany fiangonana zany satria mafy nandalovana tao anatin'izay 20 taona izay, kanefa dia mbola nahavita nikarakara natotosa toerana lehibe ohatran'ity eto Akorondrano ity zay tsy omby. Efa tanteraka arabaky teny misy le teny hoe mikisah kely fa tsy omby aty toerana ity. Ko dia arabaina manokana ianareo fiangonana ankeny eny natratra n'izao 20 taona izao, efanao fofatanana itsika iaraba ny fiangonana ankeny eny na totosa ny 20 taona zao fiangonana izao. Mahafinaritra ary mampahery satria dia tsy very maina tokoa ny fikelezanaina izay nataon'ny fiangonana, ary ny tenako manokana koa dia mba mahazo hery satria hoe mahita zanaka mahavita zavatra sala am'izao, matotosa zavatra ohatr' zao fefa lehibe tokoa, tsy mila fanampiana tosika avy amin'ray aman-dreny fa dia tanjaky ny zareo, ny herin'ny zareo teo ambanin'ny fitarihan'i Kristy navitany izao, ka dia mendrika an'Andriamanitra ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Mino hafa maromaro koa ny zanam-piangonana mba avita mihoatra n'izao ihany koa raha pitso tsy ravaka pitso. Amen. Arabaina manokana koa tsika fiangonana tsiraray avy izay nasaina tonga maro eto vahiny namana sy tapaka, fa dia mahafinaritra ny fiarahantsika mientana nanomboka tany amin'ny filaharana dia file avy any ary tonga somatsara eto. Ny zava-misy mako dia
raha miraharaha-pirenena amin'izao fotoana zao sarotra ny mahazo alalana izany anao filaharana na fitaom-pivavahana io na fiangonana io indrindra moa fa ny antoko politika fa tsika dia nahazo alalana tamin'ny fanjakana izay nanao filaharam-be foto sy manga manapatonga taty amin'ny gymnasy koa dia isaorantsika manokana koa ny fanjakana ny préfet de police ny commune sy ity toerana eto amin'ny gymnasy ity koa zay nanome alalana atsika ka nahafahantsika nanototosa izao fotoam-pivavahana lehibe izao koa dia mbola metsika voninahitra ihany Andriamanitra satria tanan'Andriamanitra mahery no azotsika nanototosa izao ka nanome ny fangatahana ho an'ny fiangonana Ankenieny dia arabaintsika koa ireo voakan'Andriamanitra rehetra manerana Madagasikara hatraty ampitan-dranomasina izay miandry ity 4 taonan'ny fiangonana Ankenieny ity manana vahiny koa moa tsika solotenan'ny solombavam-bahoaka ny député zany Rahely Sovololona avy eo amin'ny 6e arrondissement tonga eto ny assistant parlementaire zany izay ny solotena azy mame voninahitra izao fotoana izao satria dia ao anatin'ny 6e arrondissement tokoa ny firaisana fahenina ny fiangonana Ankenieny ka dia tonga eto ny solotenany Rafaly Manana Emile mba mitsangana azafady ray aman-dreny mba ho arabain'ny fiangonana misaotra indrindra ny amin'ny famalina ny antso koa dia ampitao any amin'ny solombavam-bahoaka any fa dia faly ny fiangonana ary nikajy ny boninahitra amin'izao fahatongavanao izao koa dia mirarisoa anareo mianakavy sy ny mpiara-miasa rehetra mba ho ambinina sy ho tain'Andriamanitra amin'izay atao rehetrarehetra misaotra tompoko. Dia tsy adino koa ny miaraba ireto olona maro zay tonga eto miaraka amintsika namaly ny antso ihany koa dia fanao fahafantanana koa tsika iaraba nyreto olona ato amintsika ireto misy atorianako ato arabaina manokana koa izy ireo na izany naty zany aza dia eto koa misy pasteur miaraka amintsika eto mba mitsangana koa nareo telo miralahy efatra miralahy arabaina manokana koa pasteur Zamarka, pasteur Rabe Mantany Félix, pasteur Zano ary pasteur Jean-Pierre miaraka amintsika eto koa dia omena voninahitra Andriamanitra izany. Zay no ela fa 20 taona tokoa moa ny fiangonana ary 20 taona ny fiangonana Ankenieny izany araka nambarako tao dia efa lehibe izany maro ny tanora 20 taona ny efa miteraka misy efa manana zanaka 2 ary ny 20 taona fa ny Ankenieny ny zanany dia fa firy ny isan'ny zanakinareo zao Ankenieny dimy ny zanam-piangonana 20 taona ny fiangonana Ankenieny efa niteraka 5 enjana be zany zany hoe fiangonana mamokatra zany fa raha 20 taona kosa le fiangonana dia mbola tsy niteraka na iray aza dia mety efa mamonjy renin-draza mamonjy mpanotra orona ny kibo mba hiteraka satria hoe fiangonana tsy miteraka zany 20 taona zany mbola tsisy zaza na iray neny zareo fa 5 efa niteraka 5 vavy mahafinaritra zany mafy ny ady ao fa mampietsi-po niezaka vitan'ny fiangonana natotosa izao fotoana zao ngeza be zao raha ny zavatra vitan'ny fiangonana ka dia makasitraka mahafinaritra hoe mampahery ny hafa koa zany hoe ianao 4 taona mba miteraka ny ve ny fiangonanao sady eo ihany ianao dia tsisy vokatra mety fiangonana momby ianao zany raha 20 taona zany mbola tsy miteraka fa ny sasany ary indraindray 5 taona dia efa namokatra ka dia mahafinaritra izany andray ny afatra tsika kanefa ny melohany andraisana ny afatra dia ho fitinitsika kely ny afatra zay ndrenesina tamin'iny sabata herininy ny resaka ny amin'ny Josefa isika Josefa zanaky Jakoba zanaka lahy melohan'ny farany izay ny afaka tamin'reto zanaky Jakoba ireto
satria dia izy no tiany Jakoba indrindra tamin'ireo rahalahy nipiraita-po amin'ireo, kanefany dia niteraka olana tamin'izy mirahalahy avy izany fitiavana manokana any Josefa izany. Efa manino ny Josefa no tiany dada mihoatra no zay rehetrarehetra, dia lasa velom-pelonana tamin'io rahalahyn'io ireto mpiraita-po aminy ireto. Tsy vitan'izany fa nitombo io fialonana io satria dia nanonofy ity Josefa ity raha ny tena marina dia hoe naminany tamin'ny alalan'ny nofy. Ka efa minanina tamin'ny alalan'ny nofy io no mbola nahatonga ny fialonany ny mpiraita-po aminy izany mampirahalahy azy ireo. Ina moa zany nofin'ny Josefa izany? Takitaka zao zany nofiny zany hoe nanofy aho izy fa indro nameamboara tany an-tsaha isika, ary indro niarina namboarako sady nijoro, ary indreo nilahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka nenkohaka teo natrehan'ny amboarako. Zay ny nofiny voalohany. Tsy zakany rahalahiny tokoa zay fa ahoana no amboaranay no ekoko amin'ny amboaranao. Dia vao mainka nakahala azy reto rahalahy reto, izy koa ny ekoko amin'lahy elahy nge zany re, elahy ny tokony ho irakiraka fa zay no irakiraka elahy. Dia mbola nanofy fandroandray Josefa, ary takizao ndray ny nofiny hoe indreo ny masoandro sy ny volana ary nikitana 120 ny ekohaka teo anatrehako. Dia nambarany tamin'irainy sy ireo rahalahiny koa zany. Dia ny teny mafy azy ndray ka hoe nahoana ianao no manofinofy ohatran'izany, moa avy tokoa va ekohaka amin'ny tany eo anatrehanao ny rahalahinao sy izahay. Dia nialona ny rahalahiny ireto 120 mirahalahy reto, nialona ny Josefa satria hoe ohatrany andeha ekohaka eo anatrehany. Fa ny zavatra tsara ho tsindriana tamin'ity nofin'ny Josefa ty, nambarany le izy, no lazainy, fa tsy navelany hoe efa tanteraka zay izy vao niteny. Fa na dia mbola tsy ho hitany azy natanteraka zany dia efa nambarany melo. Fa ny fanambarany zany natonga ny rahalahiny hialona azy. Zay no natonga ny rahalahiny hialona azy. Dia misy mpirahalahy tokoa zany mialona, mifampialona rehefa mba tafita ny rahalahiny, na eo amin'ny fiangonana io, na eo amin'ny toeram-piasana io, na ny ampianarana any io, na mpirahalahy raita-po azy io, na mpirahalahy ao am-piangonana, na samy pastera zao aza dia misy mifampialona koa. Satria hoe ahoana ity no manonofy, ahoana ity no maminany, ary tonga n'ilay fialonana dia hoe ekohoko eo ny lonony ny rehetrarehetra. Ho avy ekohoko eo ny lony daholy ny rahalahiny rehetra, tsisy akanavaka. Dia mba sokafy eny ny masom-panahintsika amin'izany nofy izany. Zany izy tamin'izany dia jerevo amin'izao koa izany nofo zany hoe ho avy no amboaranareo rehetrarehetra io ekohoko amin'ny amboarako. Omeo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleloja. Ny kitana sy ny volana sy ny masoandro sy ny kitana 120 ny ekohaka teo anatrehan'ilay kitana anankiray. Tena velom-pelonana tsy raray avy zany rehetrarehetra zany. Kanefa ny moa dia zay ny zava-misy. Indro Josefa ny nanofy. Rehefa nandeha ny tantara vokatry felonana io dia nataony rahalahiny zay afaty azy, nefa tsy maty izy fa namidiny ho andevo. Tonga tany Egypte izy, mbola nitaraharaha koa tao. Any am-ponja no niafarany, nisy olona roa lahy koa nanofy tao am-ponja. Ary tsara le nofy anankiroa, nofiny Josefa roa, tao am-ponja izy nisy olona roa lahy nigahatra koa tao, nanofy koa izy roa lahy. Dia rehefa avy eo tonga tany amin'ny lapan'ny Farao Josefa, fa nanofy koa i Farao, karazany roa koa ny nofiny. Dia ho hiditra amin'ity perikôpa antsika manaraka ato ity mako fa mety namaky perikôpa daholo tsika fa tsy mety mahita ny zavatra miverina indroa io. Fa misy zavatra miverina indroa koa ao amin'io perikôpa antsika io mifanandrify amin'ity tantara tamin'ny sabata herin'io. Fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho tsindriana koa amin'ny fiangonana sy amin'ny firenentsika malagasy. Fa misy fanambarana indroa miverina koa ao. Ary io tsy maintsy ambara fa tsy azo afenina amin'ny firenena. Ilay gadra roa lahy niaraka tamin'i Josefa tao, ndray mpanao mofo ny mpanjaka sady mpandroso ny mofo amin'ny latapany, ndray mpanolotra kapoaka eo amin'ny mpanjaka,
zay samy nanofy izy roa lahy ireo karazana nofy roa lay voalohany nofiny de hoe nanofy izy tahaka zao nofiko fa indro ono nisy taom-boaloboka teo anatrehako ary taom-boaloboka nitsangana nitsampana telo ka no nitsimoka izy de niposaka ny vonony ary ny sapaony na havanina voaloboka masaka ary teny tanako ny kapoky ny farao dia nalaiko ny voaloboka ka no fiazoko eo amin'ny kapoky ny farao dia natoro teo tanan'ny farao ny kapoka zay le nofin'ilay mpanolotra kapoka eo amin'ny farao inona no heviny dia namaly Josefa zao no heviny ny sapany telo dia atelona ao anatin'ny atelona dia sandratra farao ianao kapodiny eo amin'ilay nipetrahanao dia nolotra ny kapoky ny farao eo tanany ianao arak'ilay fanao fahiny fony ianao mpitondra ny kapokany zay no hevitry ny nofinao ho afaka atao mifonjy ianao iverina amin'ny toeranao ianao ao anatin'ny atelona ha nahitan'izay koa le anankiray fa atao tsara ny hevitry zany nofo zany ny anahy tahaka zao koa mba nofoko izy izy hoe ilay mpanao mofo zao ny nofo indro ny loloha karaba telo feno mofo fotsy a atao anatin'ny karaba ambony indrindra dia misy fihinan'ny farao samy hafa karazana rehetra fanao ny mpanao mofo ary nohan'ny vorona teo anatin'ny karaba izay nololoaviko izany dia namaly Josefa zao no heviny karaba telo dia atelona ihany mitovy amin'le teo ihany mitovy amin'neny mpandroso kapokany ianao atelona ihany afaka atelona ho afaka eto koa ianao ka sandrany farao ho afaka aminao ny lohanao ka antony amin'ny hazo ianao dia ho an'ny vorona ny nofinao dia samy tanteraka tokoa ireo nofo ireo fa samy niala nivoaka ny fonja tokoa izy roa lahy fa ny ray niverina amin'ny toerany ny ray nitapahan-doha tanteraka zany le nofy fa le nofy nambara ny heviny nambara alohan'ny fotoana fa tsy hoe fa tanteraka le nofy zay Josefa vao nilaza hoe zay nge le nofiko fa ta hay efa nilazan'izany melohana zany efa tsisy na eno fa efa nambara meloha le izy dia miandro ny fatanterahany dia rehefa tanteraka le izy hoe tena zay tokoa any an-tapan'ny farao amin'izay Josefa manonofo indray farao ina indray ny nofon'ny farao tahaka izao indray ny nofony arao tsara le izy a indreo nisy mivavy fito Genesis toko faraika amby efapolo tsika fa zany hoe fa mitinana nataoko ty dia noho nareo fotsiny efa na tsy mijery ary nareo tsy maninona zao ny nofon'ny farao Genesis toko faraika amby efapolo andiny fatelo indreo misy mivavy fito tsara tare sady matavy niakatra avy teo amin'ny ely ka nihinana teny amin'ny bararata ary indreo nisy mivavy fito hafa koa ratsy tare sady mahia niakatra avy teo nely ka nanaraka azy ka dia nijanona teo nilany ireo mivavy teo amorony nely ary ireo mivavy ratsy tare sady mahia nihinanareo mivavy fito tsara tare sady matavy dia natsiaro izy zay ny nofony voalohany ombivavy matavy nohaniny ombivavy mahia fito sady ratsy tare fa ny nofony faharoa indray ty zao indro nisy alohimbary fito niseho tamin'ny taony iray sady vokatra tsara ary ndreo koa nisy alohimbary fito maivamboa sady mainy rivotra avy any antsinanana ka niseho niaraka ireny ary nisy alohimbary maivamboa ny telona nisy alohimbary fito vokatra be sy voa dia natsiaro farao zay no heviny inona no heviny zavatra raha ihany ozy Josefa ny hevitry nyzany ny ombivavy fito tsara tare dia fito taona ary nisy alohimbary fito vokatra kosa dia fito taona iray ihany any no hevitry zany nofo zany fito taona daholo ny hevitry nyzany sady teo atelona ivoaka reto gadra ireto dia nitovy koa ny heviny ty fito taona izy fito taona zina fa izy fito taona mosara ka manendrena olona ozy Josefa matsy amin'ny farao olona iray manapahaiza hamonjy ity firenena ity hamonjy ny vahoaka amin'ity firenena ity fa izy fito taona zina amokarana eto fa rehefa tapitra io fito taona io dia izy fito taona mosary sady tsisy rano tsisy tany azo voleny ka dia manangona vokatra mandritry ny fito taona amin'ilay taona zina ianao dia mitadava olona ianao hoy Josefa anatanteraka an'izany dia hoy farao hoe dia tsy mahita olona hafa akoatranao tokoa fa tsisy malaza an'izany ny heviny zany raha tsy ianao dia aleo ianao no apetraka eo mba anatanteraka an'izany asa izany
dia inona tokoa rehefa napetraka tao Josefa, dia Josefa navonjy ny firenena Egyptianina, fa tsy ny firenena Egyptianina ihany no voavonjy ny Josefa, fa ny firenena manodidina zay tsy nanana ny kohanina sy nahita vary dia nanafatra tany Egypta. Hatrany amin'ny taranaka Josefa ny rahalahiny rehetra sy ny rainy dia voavonjony izany ary tonga tany Egypta, dia tanteraka ilay nofony Josefa hoe salombarinareo 12 ny koka tamin'ny salombariko, dia ny koka taony lony Josefa daholy ireo rahalahiny reo tany Egypta noho ny fitalahoana sy ny fangatana any kohanina izany tanteraka arabaky teny. Fa naverina indroa foana le nofy, misy zavatra indroa miverina ao, dia andao hoe jeren'ny perikopantsika koa tsika, fa misy zavatra indroa miverina ao zay tsy hitantsika maso amin'ny maso tsotra, fa masom-panahy no ahitana anazy. Fa kio nge le perikopantsika ao amin'ny Luka 12. Fa toroteny efa nataotsika izy io fa niverina. Fa maninona izy io niverina? Misy lesona ara-panahy zay tena Andriamanitra ampitaina amintsika androany amin'izao 20 taona ny fiangonana Kenieny izao, niverenan'izy io indroa. Le Luka 12 dia hoe nampianarin'i Jesosy ivavaka, nampianarin'i Jesosy ny mpianany ivavaka. Andiny voalohany, ary Jesosy nivavaka tamin'ny fitoerany iray, ka rehefa nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy, Tompoko, mampianarana ivavaka tahaka ny nampianarany Jaona mpaminany. Avy mivavaka Jesosy dia izy mpianany, mampianaranay mivavaka tahaka ny nampianarany Jaona ny mpianany. Marina zany teny zany, mampianarana ivavaka. Fa misy olona zany tena tsy mahay mivavaka, fa dia tonga amin'ilay hoe mivavavavampona. Misy olona tena tsy mahay mivavaka, dia nampianatra ny tompo, dia ty nivavaka ampianarana anareo ary hoe ray ô, mamasina ny anaranao, tonga ny fanjakanao meo anay isan'andro zay anina sazo anay, mamela ny eloko ay fa zay koa mamela rehetra zay meloko taminay, aza mitondra anay any fakapanahy. Fitininy fotsiny le izy. Dia toizany io vaky teny io manomboka ary amin'ny 15. Ary izaho aminareo, mangatady omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, tondony dia voany ianareo. Fa zay rehetra mangataka no maso, zay mitady no hita, zay mandondona no voany. Fa izy aminareo zay ray nangatany zanamofo no hanome azy vato, rangatany azandrano no hanome azy mena rano, solony azandrano, rangatany atody no hanome azy maina. Ko raha ianareo na dia ratsy aza malala manome zavatsoany zanakareo, tsy mainka avafa ny rainareo, zay any an-danitra no hanome zava-masina ho an'izay mangataka azy. Io vaky teny io zany dia efa azontsika tamin'ny perikopa io tamin'ny volana Oktobra, sabata farany volana Oktobra, tamin'ny Mateo 7. Fa niverina izy aty amin'ny Luka 12, fa efa toroteny efa niresantsika io. Fa maninona izy io no niverina fanondrony amin'ity taona ity, fa tsy fotoana lava ny elanelany fa fotoana fohy ny elanelany. Dia tahaka ny nofin'ilay gadra rola tao am-ponja sy ny nofin'ny Farao, fotoana fohy ihany ny elanelany nitrangan'le izy. Fa zavatra roa no resahana, verina indroa le nofy, kanefa io hevitry ny nofy io ray ihany na dia samy hafa aza. Saloim-bary 7, omby vavy matavy 7, saloim-bary matavy mamoa be 7, mainy rivotra 7, omby vavy mahi 7. Afaka atelona ho afaka eto anareo izy Josefa. Fa ato koa misy miverina hoe mampianarana ivavaka, hoe zay mangataka no mena, zay mandondona no voana, fa izy aminareo no mangataka mofo. Raha misy zanaka mangataka mofo anareo ka nome azy vato, na mangataka azy azan-drano ka omena rano no solonareo azy, dia jereo fa ile teny hoe mampianarana ivavaka io dia nampianatra mivavaka Kristy dia averiko eto. Fa maro isika tsy mahay mivavaka, hatrany mikely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Dia ndrenena mivavaka ary mangataka dia tsy mahazo. Fa maninona? Nefa izy zay mangataka no omena. Fa misy ny sasany mangataka fa tsy
mahazo. Inona ny antony? Ny baiboly milaza an'izany. Diso inona le olona? Diso fangataka. Mangataka ihany nefa tsy mahazo. Ka manino ianao tsy mahazo? Diso fangataka. Jakoba 4:1. Andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Jakoba 4:1 ka hatramin'ny 7. Avy aiza ny ady? Avy aiza ny fifandirana eo aminareo? Tsy izao va no iaviny dia ny filanareo zay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo? Mila ihany ianareo nefa tsy manana ihany. Mamono sy mitsiriritra ianareo nefa tsy mahazo ihany. Mifanditra sy miady ianareo, tsy manana ianareo satria tsy mangataka. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka. Mba ho lalianareo amin'ny filanareo. Mangataka ianareo fa tsy mahazo ihany nefa zay mangataka no inona? Omeny, zay mandondona no hovoaina. Fa ianareo izy mangataka fa tsy mahazo. Fa maninona ianao zany mangataka tsy mahazo? Manao fanatitra mandofa folo-karena. Dia ahoana ary ihany mbola tsy mahazo ihany nefa fa manao fanatitra mandofa folo-karena. Fa inona le problème? Isany anankiray problème tsy azahoana valim-bavaka satria tsy mahay mivavaka antsika hoy. Ny mpianatra tao fa mampianarana mivavaka dia ity jereo tsara Jakoba 4:4 io. Avy aiza ny ady ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo? Avy aiza ny ady, avy aiza ny fifandirana eo aminareo? Ny fiangonana izay miady, izay mifanditra, ny tompon'andraikitra tantana ny fiangonana io, mazava azy ny komity ny fiangonana, paroasy, régionaly, ny loholona sy ny pastera, ny président fiangonana sy ny komity. Raha mifanjakana dia ohatrany hoe ny be ny tanàna sy ny conseiller miady, tsy mety mifanaraka mihitsy. Be ny tanàna sy ny conseiller misy fifandirana, misy ady ao, nefa zareo dia mangataka amin'Andriamanitra. Samy mangataka zay tadavina, samy mandondona, samy mitady amin'Andriamanitra. Fa tsy hitany zareo izy mifanditra io, tsy hitany zareo izy miady io. Fa avy aiza io izy? Aiza ny fototra ny heviany io? Inona ny mampatonga an'io? Dia toizany, tsy izao va no hiaviny dia ny filanareo zay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo. Ny filanareo izay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo. Dia lazany baiboly tsy tenanareo, raha itsika zany tenatsika. Misy filana ao anatintsika ao, ka vao tsy mifanaraka amin'ny fijerinao, vao tsy mifanaraka amin'ny eritreritrao, amin'izay tianao ao anatin'ny tenanao, dia mitsiro azy eo ny filana. Manana toetra sy tendance te hanohitra foana ny lehibe, ny mpitarika, satria tsy mety amin'ny filana anatinao ao le izy. Marina fa zany fa tsy mitovy hevitra amin'izany, tsy amiko zany, tsy mety amiko zany na ino no resahanao na ino no teneninao, fa zany ny filana atao anatiko ato, tsy mety amiko zany. Ka na hiady eto na hifanditra eto, zay ny anahy no hitako fa mety, na nahafitohina ny hafa io, na hafaliny hafa io, zay no ataoko. Zay faly tsy faly tsy miraharaha, zay tezitra tsy miraharaha, fa ny ataoko ihany ny ataoko. Zany ozy izy mahatonga ny ady sy ny fifandirana. Andininy faharoa, mila ianareo nefa tsy manana ihany, mamono sy mitsiriritra ianareo nefa tsy mahazo ihany. Mila ianareo nefa tsy manana ihany, mamono sy mitsiriritra ianareo nefa tsy mahazo ihany. Satria nahoana? Le filana ao anatiny eo miteraka fankalana, miteraka avinavim-panahy, mieritreritra hoe nia ihany no izy fa rehefa tsy nia za ndray dia tsy lefitra aminao zany na ino nataonao. Fa zany efa angataka amin'Andriamanitra, za ndondona amin'Andriamanitra amin'izay ilaiko, amin'izay tadiaviko, za ndondona. Dia rehefa tsy mahazo, fa maninona ny tsy mahazo? Tsy amin'ny tsisy malala hoe ny tsy azahoana. Ay ty filana ao anatintsika ty, ny avinavina ao anatintsika ty keny mahatonga an'izany. Mila ianareo nefa tsy manana ihany,
mamonana mitsiriritra ihany nefa tsy mahazo ihany mifanditra sy miady ianareo tsy manana ianareo satria tsy mangataka dia mangataka ianareo nefa tsy mahazo satria diso fangataka diso fangataka azagaka zany raha misy amintsika hoe tsena tsy mety mahazo valim-bavaka mihitsy fa inona mety diso fangataka ianao na mbola misy folo lentika mbola misy fo avinavo anao anatiny ao ary io avinavo-panahy io tena grave be mihitsy io no tena atao hoe fahotana faratapony mihitsy io avinavo-panahy io izay misy amin'ny fiangonana rehetra tsy akanavaka indrindrandrindra moa fa tonga amin'izay fotoana hoe mba manamanana ny ampy zay ny tena mba manamana karena zay tena mampiavinavina lizy inona ny rariko na tsy araka aminareo ary inona ny rariko na roasonareo ary inona ny rariko na tsy anao ininona ato zanga mahantra zanga angataka aminareo za manana ny ilaiko fa tsy za tsy angataka aminareo ny ataoko ihany ny ataoko na faly ianao na tsy faly misy avinavo-panahy ao anaty ao ary mampirehare le avinavo-panahy